araky ny fanambara tamitsika tany ampiandohany fampalalambo dia manambahiny ny sampana fampalalambo vao ny fahitalavitra matevy amity takariva ity miarabanao Jiri Marcos. Ya mbola tsara anao, mbola tsara olo jiaby mizaha matv amizao takarivariva zao. Efa fantatsika tokatrano ngamba ny fahatongavan'i Jiri Marcos satria dia izy no anafana ny lanonana lehibe izay ho karakarain'ny matv amin'ny zoma ho avy izao eny amin'ny akanso fonenako dia ny trophée mahery andiany 720 izany. Inona Jiri Marcos ny afaka hoentinao ampijeritsika amin'ity takariva ity momba indrindra io lanonana io? Ya satria lanonana somary miavaka zany ity indray mitoraka aty zany hoe faharoa ny zany hoe 22e édition zany tamin'io resaka trophée mahery. Ny trophée mahery moa zany hoe mahery zegny raha matanjaka zegny dikan'zegny sport zegny mazava ho azy ny ao anatin'zegny. Io zany efa fandaragna misy atao amin'ny matv izay fatao matetiky ny fanomezana trophée io fa indray mitoraka aty natao miavaka le raha ary zay isorako an'zareo amin'ny fiara-miasanay fa eo ny artiste eo koa ny sport zay tsy misaraka miaraka zany amin'ny zoma io ao amin'ny akanjo fonenako amin'io zany no anolorana zany entina mankahery an'ireo zay mpanao fanatanjahantena na mpanao pétanque zany na mpanao basket zany na mpanao tennis zany mpanao football satria tsika amin'ny reny sehatra reny zany ndraindray mahazo champion du monde mahazo champion d'Afrique na hoe vice champion dikan'izay zany rariny sitsiny raha hoe misy fanolorana an'izay trophée zay ary isorana ny matv izay natsapan'izay ho an'ny mpanao fanatanjahantena. Iavaka ozy izy anao le lanonana goavana ho an'ny mpankafy Jiri Marcos manokana eo amin'ny adiny firy eo zany menao ho an'ny mpankafy hoe ao anatin'le fandihizana sy le fanalana azy? Ny fandihizana aloha rehefa miaraka aminay aloha zany non stop lavalava ary mety tegna manintsana tsara ho an'izay mba te hagnararaotra hagnano zumba zany fa manomboka amin'ny sivoralina zany ankany soa fonenako agny zany no manomboka ny lanonana izay anasana olo manan-kaja maro manamboninahitra civily miaramila ary tsika rehetra vahoaka mazava ho azy ny mpankafy asaina ho tonga amin'ny andro io zoma vendredi joli magnifique ankany fonenako lalagna mandeha Ivato ary izay fandihizagna sy fifaliagna zegny moa iarantsika am'izay mahazo trophée ao ary iarantsika amin'ny malagasy tahaka atsika iarantsika amin'ny mpankafy Jiri Marcos indrindra moa ny mpijery matv tongava am'izay moa tsy tantaragna fa amin'io zany manome toky anao za mon frère fa tegna iaraka am'le chorégraphie Jiri Marcos am'izay ny olo jiaby jusqu'à mety maraina vao misaraka mety masoandro manonga masoandro miakatra no mety ampalahelo satria efa isaraka sahady ve dia isaorana betsaka anao Jiri Marcos mitondra zay fanazavana fofoiny efa mafonja izay dia mame fotoana anao zany ny fahitalavitra matv miaraka amin'ny Jiri Marcos amin'ny zoma ho avy izao manomboka amin'ny sivoralina ankany fonenako ny fotoanantsika agny edy fanao zay amboara programme dian'izao saotra betsaka. Isaorantsika Jiri Marcos tamin'ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity hotoizantsika amin'ny lafim-baovao ny fiara-miasa eo amin'ny polisy pirenena sy ny banky BFE kosa ny fampalalam-baovaontsika amin'izao takariva izao. Misy tokoa ny trangana fandikan-dalàna eny anivon'ny banky unitaire générale ny polisy nasionaly nandritra ny fampihofanana momba ny sécurité bancaire izay omeny BFE SG an'ireo mpanao fanadina ny polisy nasionaly etsy amin'ny BFE etsy Analakely.